Ho an'ny Malagasy rehetra ny fankalazana iraisana taombaovao izay efa niditra tamin'ny fanamariana fandroany tamin'ity taona ity. Tanjona ny hankalazan'ny isan-tokatrano toy ireo fety rehetra, manamafy izany ny ezaky ny vovonamben'ny ray aman-dReny ara-drazana amin'ny fametrahana izany hankatoavin'ny fanjakana sy anaovana azy ho andro tsy fiasana mialoha ny fankalazana eny amin'ny renivohitr'ny-poko betsimisaraka ny 12 septambra 2024. Izany indrindra ny tsy maintsy nanapahana daty tokana tsy miovaova mandritra ny vovonan'ny lehibem-poko 12 tao Fianaratsoa. Aoka hiala an-tsain'ny maro ny filazan'ny fankalazan'ny taombaovaon'Andriana ho an'ny Malagasy rehetra ny fanamariana azy io, ary taratra amin'izany ny fanamariana io daty io tao amin'ny faritr'I ny 12 septambra lasa teo, raha tao Fianaratsoa nandray ny ivon'ny 1 hatramin'ny 4 septambra. Na ito masina aza nandray ny ivon'ny fankalazana amin'ny taona ho avy, tsy manaka nary ampirisiana mihitsy aza ny hisian'ny firavoravoana isam-paritra sy isan-tokatrano hoy ny mpitahirin'ny hasim-piandrianan'i Madagasikara ao amin'ny tranoben'Imerina Ambohimanga. Tsy tokony hiadian-kevitra intsony ihany koa ny mahakasika ny fanandrona sy ny fanisan'andro na ny vaninandro noho ny fanampahana niarahan'ny ray aman-dReny ara-drazana maro anisa ary tö-teny amin'ny foko 12 mba tsy anakorotana ny vola-mankarena mihitsy ary tsy takatra ny sain'ny manam-pahaizana sy ny varam-pianarana ary ny manam-pahalalana rehetra nge dia izao hoe maninona moa nola miampita sady ho raisin'ny faritan'ny Tomasina ndray any amin'izareo betsimisaraka ny vovonana mihitsy nge no nanao telerana ary ny tsodrano ny foko any amin'ny faritan'ny Tomasina rehetra any zany sy ny vahoaka any. Misy foko ao anatin'ireo foko 12 reo ane misy mivelona sy miaina any amin'ny faritan'ny Tomasina daholo hoe dia izao efatsa zany daty zany tsony no resahana satria maneny efa misy manerana ny Madagasikara no manentana ny vahoaka sady mampianatra ny vahoaka anao an'izany tombo samy manao amin'izay everiny fa mifandray amin'ny sotoavana sy ny kolotsaina ao aminy ary ny fahafahany eo amin'ny fanarana. Tanjona dia ny vahoaka malagasy ray manontolo eran'ny Madagasikara zany moanana amin'ny taombaovaony ary ity koa zavatra tsindriko kely mihitsy an'ny vahoaka malagasy io, an'ny vahoaka io an'ny foko 12 fa tsy maintsy ny ray aman-dReny no mitarika amin'ny maray aman-dReny azy. Miandrika io sa ny fariandren'ny fanjakana republikana ny ray aman-dReny sy ny vahoaka malagasy.